afaka andro vitsivitsy dia ho tanterahana ny famindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra vaovao Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny PDS misolo-toerana ny colonel Joseph Ramiaramanana. Io moa ny fantatra atao aorianan'ny fiaonan'ny rotonta androany. Ravaka Randriamanalina no mamintina ny vaovao eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Ho tanterahana atsoatsy ny fifamindram-pahefana eo amin'ny Lalao Ravalomanana fantatra amin'ny anaram-bositra hoe Neny izay nandropaka ny larana voalohany tamin'ny fifidianam-ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny raika amin'ny 3 Jolay teo sy ny PDS mpisolo-toerana ny colonel Joseph Ramiaramanana. Nisy moa ny fiaona teo amin'ny rotonta androany nandaminana ny firosoana amin'izany dingana izany. Ny alohan'ny fiaona kosa dia nisy ny fitsidiana ny toerana no tanterahan'ny Neny sy ny Père aminy teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tsy mbola misy resaka passation visite des lieux fotsiny atao zao. Hatramin'ny omaly dia efa nandeha resaka amin'ny fikasan'ny Neny andray ny toerany izay tsy totosa moa izany satria raha ny fanamarian'ny PDS mpisolo-toerana omaly dia mbola mamarina fandaminana izy sy ny ekipany entina manatanteraka ny famindram-pahefana.